mpanolotsaina avo ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara. Ianareo misy rahala zay manome voninahitra amin'izao fotoana izao. Ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara ajaina zay manome aja amin'izao fotoana izao. Ianao Andriamatoa préfet de région zay mitantana ny région fitovinana. Ianareo mpikambana eo anivon'ny OMC rehetra na ny chef district izany indrindrindra ianao Andriamatoa généraly zay commande ambony GDS ato anatin'ny faritra fitovinana. Ianareo tompona raikitra mpanjakana rehetra na eo anivon'ny fitsarana na eo anivon'ny fitantanan-draha-panjakana amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ianareo olom-bafidy rehetra, ianareo ben'ny tanàna sy ianareo mpanolotsaina zay tonga maro manome aja sy voninahitra amin'izao fotoana izao. Ny zava-dehibe amin'ity androany ity dia everiko hoe ivelany zay fanomezam-boninahitra zay aho. Dia teo ihany koa ny fiahina manokana ny tenanay, eo ihany koa ny fiahina manokana ny faritra fitovinana satria dia manome asina sy voninahitra amin'izao fotoana zao ihany koa ny première dame antsika dia ny vadin'ny mpanolotsaina avo ny Repoblikan'ny Madagasikara dia nagnara-diana ihany koa zany ny vady Nefimandroko. Izy efa natsangany be ny tanàna teo regny zava-dehibe zany hoe hotsonona regny zany. Rehefa akandronana regny tegna dia mahazo hery zay nde roboka miasaka mahazo fampaherizana amin'izy ireo dia matanjaka tegna dia ko raha dimy miarboana rehefa avy miasaka dia saotra betsaka première dame, saotra betsaka madame CR ny fagnotronanareo fa zava-dehibe ho anay. Nanaraka ihany koa ny vady Nefimandro ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny district'ny VP-ny. Saotra betsaka madame la présidente fa zava-dehibe ho anay ary tsapanay ny fiombonam-po ny amin'ny fanotronanareo amin'izao fotoana izao ka dia mankasitraky indrindra tompo. Tsy atao ambara faninonana ianareo ray aman-dreny ara-drazana rehetra zay manome asina amin'izao fotoana izao. Ao anareo andrenony, anareo mpanjaka, anareo anakandria, anareo ampanjaka zay tonga maro manome hasina amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ny fagnotronanareo satria ny tsodrano araky ny fizakana zay dia zava-mahery. Ka rehefa tsara tsodrano tena dia mevamevagna ny raha amboarina. Fa raha tsodrano ndre raha tokony vita mora dia manjary sarotra aby. Tsy adino anareo vahoaka ny fitovinana zay tonga maro tonga amin'izao fotoana izao ifagnatrika ary indrindrindra fagnome voninahitra amina avotokana sy vanim-potoana manatantara amin'ny fiainana maha-olombelona amin'ity androany ity. Isaorana ihany koa nareo ray aman-dreny ampanahy rehetra, isaorana nareo mpanakanto zay mandrotsorotsy ary mizara hafaliana amin'reto vahoaka marobe reto. Isaorana ihany koa nareo mpanao gazety zay tetezana mampitohy ny mpitantana sy ny tompona rehetra rehetra amin'ny raha-panjakana sy ny vahoaka pray-tanindrazana, tomboky lahy sy tomboky vavy. Ny voalohany raha zakay koa dia misaotra an'Andriamanitra andrena nahary nanomeny andro androany zay andro mazava mamirapiratra fanoram-pony zany ary fiantrany ary fahitana fity avy aminazy. Fa raha izy ny mambodraha tsy misy mahasaka ka matoa izy magnome an'izao andro malalaka ny any zao dia ekeny zay ny androany ary inotsika fa sitrapony ny tanteraka eto. Manaraka an'izay dia misaotra an'Andriamatoa filohan'ny fanovozana ny Repoblika ny tenako sy ireo mpanolotsaina avo zay miara-miasa amin'ny akaiky ao amin'ny lapa-panjakana ao Iavolotsy ao Ambotsoroatra ao satria dia zareo no nanendry aho ary avy amin'izay fanendrena zay no mahavory maro atsika eto zao. Raha tsy misy ny fanendrena tsy misy ny fotoanandroany, raha tsy misy ny fanendrena tsy misy ny fijoroaka eto. Ka dia mitondra fankasitrahana manokana zay Andriamatoa filoha ary ampitao amin'ny filohan'ny Repoblika fa velom-pisaoranareo ny vahoaka ny fitovinana ny amin'ny nanendrena ny tenanay, velom-pisaoranareo ny vahoaka ny fitovinana ny nanomezanareo anay ny lehibe ny faritra ato anatin'ny fitovinana. Ka dia mankasitraka indrindra tompo. Aty am-piandohana dia
mampitonga teny sady ny tenanay ny amin'ny toky fa tsy andraraky lombiando satria rehefa nitenenako am'izany toerana zany ny tenanay dia nampanatsona tany taorina nomena ny toromarika samihafa ary nampahafantarana mazava ny andraikitra sy ny zavatra andrasanamiko ho amin'ny faritra fitovinany dia nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika hoe matoky anao ny tenako Andriamatoa chef de région dia toky ihany koa Andriamatoa filoha no omeko fa tsy anaraky lombiando ny tenanay fa anao miezaka rehetra zay azo atao ary anaraka ny toromarika rehetra miainga avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mandray ny toromarika rehetra avy aminao satria fantasy loatra tao anatin'ny fifampiresahana matetika ny fanaovana taminao alohan'ny dinina taty fa tena akaiky ny fonao loatra fitovinany akaiky ny fonao loatra grand sud-est satria zay ny zavatra tsapako tamin'ny fifaneraserana tamin'ny zareo tao andapa tao rehefa voantsoany aho zany tao afara ny nanendrenana ka miresaka zahay dia maro ny afatra taondreo fa teboka raika ny tena tsapako hoe akeky be any président Gervais itsika fitovinany eto tena isaoratsika anazy zay ary tombony lehibe ho atsika satria isaky miresaka izy dia mampatsiahy isaky miresaka izy dia mampatsiahy ka rehefa hitako zany fa mazava ary madio ny fifampiresahana tsy navoniko taminazy mihitsy ny angoenako hoe monsieur le président ekeko ny fanendrena ary agnano zay azoko atao aho fa reto raha roy reto ny mampangoaina anahy amin'ny devoir zay ampanaovina anahy inona ny kaniana voalohany ho aho dia ny RNT 14 lalam-pirenena mampitohy amin'ny distrikta ny fanadina ikongo vohipeny faharoany raha mampangoaina anahy dia FCE io lalamby io nizakaiko taminazy zay dia zao nizakainy monsieur le CR matoa anao ny tendrena alefany tsy olo vonona anao fa olo ampiasaina ary ampiana zava-dehibe zany monsieur le président nizakaiko taminazy rehefa tonga amizay zahay tamin'ny aéroport teny araky ny programme nipetraka tamin'ny monsieur le préfet itsenareo lata tamin'arivo rehefa tonga reo planiny midiny izy nivady taloha nagnaraka tafara teo hitako misy ny travaux publics nagnaraka tao vaovao tsara ty oa matoa io misy ny travaux publics io mengalatany ao raha ka ahay monsieur le président ahay monsieur le ministre ataonay valo amonda anay dia matoko mono hoe ahay mahitanareo eo fa dia ho voakitika amizay io RN 14 io mitsangana zao fitondrana zao satria iroso amin'ny fanovana tsika ary nanapa-kevitra ny vahoaka malagasy fa iroso amin'ny fanovana nisy nitolona natao nitolona tatananarivo nitolona teto Madagasikara mijoro eto ny fikambanana KMT na dia maromaro loha izy eto fa nandray anjara nareo tamin'ny tolona satria magnino mangetaheta fanovana dia misy manapolitika ny sasany ino moa zany fanovana zany agny tsara zavaina bitabitaka fanovana dia raha ny diniasatsika saminy ela ary zay ny antolongatsika andrakary zay mba hiarana zany hoe fanovana zany voalohany ny fanovana tena diniasatsika io dia ny fomba fiasanay mpiasam-panjakany fomba fiasanay olom-botendry io fomba fiasanay olom-panjakana ato agnatin'ity faritra fitovinany ity satria iaho zao dia mahalala ary tsy afa-po tamin'ny raha nisy tato agnatin'ity faritra fitovinany ity satria iaho teo ny kasolombavamboaka ny tongo nandrify ny 10 taona dia hainareo ino ny raha nisy tamin'ny lefi la loi de finance initiale tamin'ny 2020 dia nisy vola tagnatin'io budget mpanjakan'io tao vola 5 milliards 360 millions d'ariary averiko ndray mandeha 5 milliards 360 millions d'ariary
natokany fanjakana fohy be anomboana ny fanamboarana ny RNP14 miala député mangy aho fa tsisy raha mietsika ny RN14 tsy haiko hoe miagnay any vola dia zay zakaiko hoe ilaitsika ny fanovana tsy hita io vola io efa presque 29 milliards efe amizay zany presque 29 milliards efe amizay eto dia mangataka andriamatoa préfet mangataka andriamatoa ministre ny travaux publics mba zahao agny mandy moa miagnay zay vola zay sao dia mba azo aranona sao dia mba azo ampody fa raha ny RN14 zany ka dia masoko zao nahita dia raha dia miainana ihany akany fa tsisy raha mihetsika tao fa sao dia mba misy raha azo amboarina mba mangataka tompo fanarenana mikasika am'izay ankoatra ny famboarinao moa zany mazava ho azy iresaka koa mikasika ny siady ohatra io koa moa dia mahabe resaka ary ho anamy fandraisako an'io siady io dia fanadalana lohangasy izy io za tena mialatsiny ary manao azafady aminareo solombavambahoaka ny Madagasikara ny zavatra mihitsy moa zy dia izao araka ny voalaza ny décret 2020 833 tamin'ny 27 juillet 2020 io volany siady io dia zakaina fa hoe vola anaovana fampandrosoana eo amin'ny fotony na hoe crédit d'investissement destiné à l'appui au développement dia ny zavatra misy amin'izy io dia izao ny fandaharana sampiasaina an'le vola no iarahana amin'ny solombavambahoaka dia rehefa vita ny dinika ampiasana an'le vola dia atao ny fitanana an-tsoratra na procès verbal rehefa vita procès verbal dia magnano sonia ny solombavambahoaka fa rehefa avy eo tsisy raha fantatry ny solombavambahoaka koa ary tsisy raha hitany zavatra miainako tao io kongo tao zany dia ino am'izay ny raha misy tsisy raha haintegna koa ny ambadikany na ny olo mahazo an'le tolotrasa magnano an'le asa na le entreprise mahazo an'le marché tsy fantatray solombavambahoaka ary tsy ampafantarina anay nefa ino ny raha misy rehefa tonga ny fifidianana zahay ny apikaboiny mpanao politika hoe lany député ny volany siady lany député ny volany siady tena oka zava ary zay dia angatahako rehefa tonga ny fanovandravitra rehefa tonga ny fotoana anovana lalàna amboary io fa izy zakaiky teo hoe fagnadalana lohangasy le siady maloto agnatin'le raha le député nefa tsisy raha fantatry le député ny raha misy santionany fotsiny zao raha zahay tao ikombo tao tamin'ny fotoana andro rehefa tonga ny solombavambahoaka batsiraisy aminaty maro ny ravatrano tsy misy tranony alofany dia nanapa-kevitra zahay tamin'izay fotoana zay fa hoe rehefa tonga ny siady magnaraka ndao asina tranopokon'olo isaky ny commune rehefa nitapahina fa amboarina ny tranopokon'olo isaky ny commune dia nisy nanomboka le asa fa tsy vita le asa dia tsy fantatra hoe miagnaya na miagnaya le vola ny zavatra tena mampalahelo ary zay anaovako antsoavo monsieur le préfet tamin'ny 2021 tafiditra tao agnatin'ny siady nikongo anamboarana dispensaire tao amin'ny fokotany andrairay commune anakarombelo le vola lany ndre vato raika ndre parpaing raika tsy tonga ao andrairay hatramintsika miteny zao dia za zany te angavy zaho te angavy zakao le olona azo an'io marché io hanamboatra miasa fa amenareo hatramin'ny farany taona 2026 hanita miasa rehetra tamin'ny volany siady tompoko satria zavatra efa natokana ho an'ny vahoaka reny dia matoky fiaraha-miasa amintsika tompona raikitra rehetra voakasika an'izany zany tafiditra agnatin'ny fanovana andrasantsika aby ka mandritra ny fotoany ipetrahako lehibe ny faritra mandrivory vato anareo fa andeha amin'ny lalany sy ny hitsiny ny fampiasam-bola mpanjakana rehetra ato agnatin'ny faritra fidivanany tsy misy antony mihitsy toboako eto ary tsy misy antony agnekeko an'ity fanendrena ty
raha ohatra ka tsy hijoro amin'izany satria efa victime n'izany ny districtny Kongo Andrakalibe zay ka niany aho apetraka eto everiko fa manana didy andraikitra aho amin'ny fagnaraha-maso ny fampiasam-bolam-panjakana manomboka izao ka dia toky ny ameko anareo lehibeko toky ny ameko anareo vahoaka ny fidivinany fa agnano araka ny tokony izy tsika manomboka zao mba ho hitatsika maso hoe mahazo anjara ny fitantanandraha-panjakana eto amin'ity firenena atao hoe Madagasikara tia zany faritra fidivinany zany. Magnaraka an'izay dia tafiditra ao anatin'ny fanovana rasatsika ihany koa mba hoe zavatra ilaitsika vahoaka ny zavatra ho tanterahana na ny programa nasa rehetra izay ho tanterahantsika satria dia tsaiky efa hita aby zany. Ohatra fotsiny zao mialatsiny fa manao ohatra matetetika ny districtny Kongo satria fantako loatra arotako maso namena gymnase couvert ny districtny Kongo tamin'ny fotoanandro 6 milliards d'ariary 30 milliards FMG anamboarana gymnase natsangana le rindrina dia nitsangana ny rindrina fa manakitiny androany tsy mitafy le gymnase satria magnino rehefa mitanina zany ny mpiasa am'le orinasa manamboatra ny asa dia hoe tsy tafidy satria le vy anamboarana an'le tafy hoe tsy tafidy trano ny vy anaovana an'le charpente métallique anaovana an'le tafo dia hatramin'izao tsy mitafy ny gymnase couvert. Zany aby ny raha misy iainatsika tato amin'ity faritra ity. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy arahantsika fanjakana fibe satria miangaviagny daholo ny toromarika rehetra ary miangaviagny daholo ny fampiasam-bola goavana rehetra na ny investissement fa izy le nambarako teo hoe zaho dia mangataka fiombonana zaho dia mangataka firaisan-kina indrindrindra ho amin'ny samy mpanao politika satria matoa misehatra fanaovana politika dia manana fitiavan-tanindrazana ary mieritreritra fa hitondra anjara briky ho fampansoana an'ity faritra ity mazava ho azy fa tsy maintsy hisy ny audit zay atao amin'ny fampiasam-bola maromaro ka eto Andriamatofiloha dia mangataka amin'izay toko fa hangataka isy taratasy ho ataonay rety anivon'ny faritra hangataka an'izay audit zay dia raha sitrakareo dia ny Cour des comptes na ny IGE mihitsy no angatahanay anao an'izay audit zay fa zahay kosa eto anivon'ny faritra dia mangataka ary ifampiresaka sy ifampidinika amin'ny Andriamatoa préfet mangataka zay Andriamatoa préfet mba omena période de grâce hatramin'ny fin d'année 2026 ny entrepreneur rehetra nahazo marché tato agnatin'ny faritra fidivinany mamita an'ireo asareo toko alohany irosoana amin'ny vingana manaraka. Zavatra mampieneta hitatsika androany dia izao io ianareo fa napetraka hitondra fanovana magnisy akory a zay fanovana ataonareo zay ino le fanovana anomboanareo anazy dia izao ny raha zavaiko ary zay ny mahafaly anahy mahita anareo marobe ohatra am'izao satria hay io dia iaraka amin'ny préfet amory an'ireo be ny tanàna rehetra reo agnomezana sy izarana an'lay fomba fijerina le vision dia amory an'reto mpanjaka mena satroka reto koa aho zany mpitondra fatrangea rehetra ny mpitondra trano be rehetra ny mpitondra trano-ndraha ifampizarana andreo am'le vision satria tsy maintsy arahana ny raha amboarina sy ny paikady zay ho tanterahiny. Ny fanovana zany no apetrakitsika dia tsotra zaho tsy agneky koa ampitso sy afaka ampitso rehefa tafapetraka ty rafitra ty hoe mipetraka ny karenanao ny any dia misy manafika anao ampitso dia tsy misy malala hoe izy ny nanafika tao na ino ny zavatra misy tao. Tsy maintsy ametraka fandripahalemana atsika tsy maintsy ametraka tontolo afahana mihary ary fiarina dia tsy natokana ho an'ny mpampiasa vola ihany fa ho an'ny isa tokantrano dia akory ary ny atao ny zavatra ho ataotsika dia tsotra ametraka tsika dina ametraka tsika dina
ampidilitsika ao anatin'io dina io a ny resaka fandriam-pahalemana, ny resaka famokarana, ny resaka fiarovana tontolo iainana, ny resaka fanabeazana, ny resaka bako kolotsaina ary fomban-drazana amin'ny renkasina an'izay bako ato anatin'ny faritra fidivinana zay. Satria zahay tampembonina tariny any nivavaka faraisam-ponenao amin'ny 29 marsa, rehefa nirava tao iny aho hiditra anaty tôbila dia nisy ray aman-dreny nagnantona anao, eny leroa dia mba misaotra zanahary leroa fa dia avy anao, fa dia levilevy any raha mahazo anay eto, fa misy ino dia misy paster milaza anazy mivavaka zao hoe dia mampandro lambo amin'ny vinany io ao, mampandro lambo amin'ny ranomasina io ao. Noho izy kory dia ampandronerana lambo ao fa dia mivavaka zany ireo. Na mivavaka tompo, mivavaka aby ny abiaby, fa misy lalàna na natiora, misy lalàna na fiarahamonina ajaina mba hatsara ny fiarahamonina, mba hampirindra ny fiarahamonina. Rehefa mba mizaka ny ray aman-dreny ara-drazana hoe faditanina raha ohatra am'izao dia ho sarotra ave ny magnaja an'izay. Dia very tsy sarotra ny magnaja an'izany. Zay zakako teo hoe ametraka atsika dina, iarahana miasa amin'ny préfet, iarahana miasa amin'ny tribonaly, iarahana miasa amin'ny ben'ny tanàna, iarahana miasa amin'ny OMC. Raha halan'ny tribonaly amin'ny resaka dina moko zany a dia resaka fitsaram-bahoaka. Dia tiateny ramatoa Tony Papan'Olalana, Andriamatoa filohan'ny fitsarana, matetika koa mahatonga ilay fitsaram-bahoaka tsy afa-po lay vahoaka noho ny ampin-javatra maro samihafa. Fa le dina apetrakitsika io dia ataotsika mazava tsara fa sazy tsy mihoatra naomby. Ampodiko ndray mandray ny sazy tsy mihoatra naomby. So koa dia hoe tratra le mpagnano azy aboka bonjalainy dia olona efa rakaka lahatagny ny aterin'ireo tamin'ny filaminana ary tsy sady tsy rabohina ny olo tsy rakahina fa samborona izy dia entina amin'ny komitiny dina magnefa ny von'ny dina na sazy ao anatin'ny dina dia manao takitra ny komitiny dina dia magnaritra amin'ny tompony andraiky mpanjakana rehefa avy eo. Dia izaka ndray ry manam-pahaizana zany ve tsy justice à deux vitesses. Dia ozy aho hoe tsy fantako na 2 vitesses na 6 vitesses avant, fa ny anany zavatra ilaiko dia rehefa mafana ny andro matory an-tragno raha vahoaka ny fidivinany ireo ndre misokatra ny varangarana azo tory areo. Tsy ho resitsika mihitsy ny fahantrana, tsy ho resitsika mihitsy ny mosary zay fahantrana zay raha tsy miaina am-pilaminana atsika ary mandroso ny fari-piainatsika isaka tokantrano. Hiditra ao anatin'ity dina ty am'izay lafa ny famokarana zay rehefa 7 taona miakatra ny lehilahy ka tsy mitoboka an-dakilasy koa tsy maintsy manana fambolena, tsy maintsy manana fiompiana. Satria zany ny olo anaty zay magnano ravainy akama, zay magnano ravainy akama. Ahay zao niambina tely amin'ny aéroport tary dia efa nisy fianakaviana mipetraka mahatsara daneo nagnatona dia mba levilevy sy era mahazo anay eto fa manisy akory erieri niveza tamatika tao any ka dia mahandro vary an-tany eo dia niodina fotsiny dia nipody lahatany nanjavona hatramy fatapera. Zala zany ve dikika eo any ahay mipetraka dia masinjo anao ahay dia magnatona ny fanosava vo malerivo izy manjavona hatramina fatapera. Atao akory moa niainana amina fiainana ohatran'izany hoe miodina anao dia miala vilany, miala nahandro, miala fatana. Zany tsy ekena zany ary tsisy fampandrosoana andeha mihitsy raha mbola zany ny atao hoe environnement na hoe tontolo iaina misy atokantrano tsy possible mihitsy ny fiarinana zany. Iaho tia nameny ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana zany bourse tany États-Unis d'Amérique tamin'ny taona 1997 sy taona 2000. Nianatra aho zany tany Nouveau-Mexique dia nianatra aho tany Louisiane, nianatra aho tany Texas. Amin'ny firenena na hoe État
Nouveau-Mexique io na Texas io olo raika manana omby ray alina tsisy manavaka olo raika manana omby ray alina iaho ty tamy taona 2010 2011 2012 mianatra tany Chine tao Aibo tao Beijing école de commerce zay olo raika rehefa weekend zay de mandehandeha ambanivolo mandalo amizay tanàna de province moa fizakandreo anazy Zhejiang zay amin'io Zhejiang io olo raika manana kanakana ray hetsy olo raika sinoa manana kanakana ray hetsy camion nanangonina ny antodin'io isan'andro de gaga vetsika raha mandroso le firenena mientsena eto ndre kanakana folo manana felana reo ao ka felany hoe folo misa tokatrano de laiko mihary aby mamboly miompy dia mandroso tsy kelikely ny faripiainana amizay ny raha amboarinareo amizay fotoana zay arovany dila arovany fiarahamonina de tsy misy mangrava ny fampiaro anareo zany fagnaramaso anareo zany de ambakainy tagnany eo zay tsy agnano ambakainy lohany eo zay tsy hiketrika fa raha androany manana akoho efatra anao ny raha diniasa koa rehefa tonga farantaona manana akoho zato anao raha androany anao manana 10 raha diniasa koa rehefa tonga ny farantaona manana 50 anao raha androany anao manana kanakana folo raha diniasa ko manana tonga farantaona efa manana zato zany ny raha am'rasany CR misy mizaka moa teo hoe misy zany iabany fampandroana zany hoe de zany moa zany tsy mampantatra hoe iza zany fa zao tsy zaka hoe iza na iza fa nina zany fampandroana zany tsy pli vava tsy raha boataka zao tsy amoraraka aminareo ndre halanareo ny fampandroana zany tsy amonina mirapaka anao zay ny atao hoe fampandroana fa tsy misy fampandroana vita mivava zany miasa anao vo mandroso mamokatra anao vo mandroso ka eto zany a dia mampafantatra anao sady raha iman-dreny ara-drazana rehetra mampafantatra sady ny ben'ny tanàna rehetra mampafantatra ny tokony andraikitra ambony eo anivo ny fitsarana ary indrindrindra moa zahay sy monsieur le préfet zay pralamy anala to agnatin'ny faritra fitovinagna efa navita ho ao fa multiplication ny atao iaho tsy zaka hoe nivitako ao ny tanterahina fa le vitako ao zany adinovatsika multiplication aparitaka isaky ny commune aparitaka isaky ny fokotany aparitaka isaky ny fanangera de ametaka fotoanatsika hoe dinina ao agnatin'izao andro de ampidirao aby ny sosikevitra reo rehetra de rehefa aveo ampody de araviny rehefa ekentsika rehetra lanitsika rehetra atsangatsika amin'ny fomba nentin-drazana midina ifehezana ny faritra fitovinagny mba ahafahatsika mamokatra araky ny tokony ho izy satria zay no atao hoe rêve américain midikany rêve américain zany de zao ze vokatry ny asan'ny tagnanao de anao afa ny antsena ty mipetraka amin'ny karena anao ka miakatra ny vary tafihinjalahy manivana volamena ny farahony iny anao voareninjalahy hoe nahazo kadiseny izy niany ainy anao de fa misy olo-tonga ao mangarina an'iny ze raha amboarinao aby agnatin'ny tiato de misy fahavaliny aby aiza ny fahantrana tsy ho be velarana aiza ny fahantrana tsy ho lalipaka ny zavatra nrazana de hoe ny vokatry ny asan'ny tagnanao de anao zay zakaiko teo igny samy ambakainy tagnany eto ary samy ambakainy lohany eto zay tsy agnano fa ny adidiko sy ny andraikitry de hitarika aho ary ametraka n'izay environnement propice na zay tontolo ahafahany isa tokatrano mamokatra zay ka na mianatra anao na tsy mianatra na mahitaratasy anao na tsy mahitaratasy na mitoboka tan-dakilasy anao na tsy mitoboka tan-dakilasy akamany CR anao magnatanteraka an'izay satria ny fanaovana ny manandriky anao rehefa fanampiana CR dia rehefa toavinareo CR arahinareo CR
dia voavalitsika ny toromarika napetraka ny foloa tamitsika satria misy mission nataony misy mission napetany hoe zao atao regny fito vinagny ity fanovana indaona ity fa efa nampahafantarinay anao aby ny paikady rehetra rehefa nomenay anao i président Gervais moa misangisangy an'izay efa nomenay anao aby seera ny sopapa fa dia anjaranao manatanteraka io moa korazaza mianatra an-dakilasy rehefa tsy mahay tena dia mangalatra amin'ny jéropazory zaza mizaka hoe ampinne zaza mizaka hoe mangala sopapa zaho dia mangala sopapa mba tsy diso fa ho cohérence tsara amin'ny politika mifanavaozana zay hoentin'ny président Mikael sy hoentin'ny mpanolotsaina avo zay sarotiny ary saro-piaro amin'ity fitovinagny ity saro-piaro amin'ity grand sud-est ty tsy anaraky nimbiandro zay andriamatoa volo raha vitatsika zay fametrahana dina zay afaka mamokatra daholo nisy atokantrano rehetrarehetra mbola tsy fampandrosoana zay natao orako izakan'izany hoe iaban'ny fampandrosoana zany mbola lavitsezaka tompony fampandrosoana ny antony de tsotra zay raha zakaiko aminareo zay raha vitatsika hoe mamokatra aby misy atokantrano raha kadika frempay no aminao miany afaka telo volana anao mba misy kely levaka fantarominina misy menaka raha nihinana vary amitraka anao miany afaka telo volana mba misy hena miaraka amin'iny raha efa navita trano vato anao afaka telo volana mba mivadika an'ity cyclone igny ary miova ny vy fotsy manjary 50e raha efa vitanao aby zany raha abiaby zany dia magnatevongaharana ny toekarena atao agnatiny ianao satria vitanao amizay mandeha magnano vakansa any Sainte Marie magnano vakansa any Folo Point magnano vakansa any Majunga dia magnabe vo ny toekarena atao agnatiny ianao satria mampitombo ny recette ny tourisme local dikan'izay ilaitsika rehetra zay fisandraka sy fandrosoana zay amin'ny teny gasy moa zany dia fandrosoana aby ny izakana anazy fa ho an'ny technicien na ny théoricien amin'ny économie zay zavatra zay tsy mbola fandrosoana fa zay ny atao hoe amélioration de bien-être dia igny amélioration de bien-être igny rehefa avy eo miakatra dia mandeha amin'ny croissance miala croissance 2 chiffres zay vao mandeha agny amin'ny atao hoe développement satria ny tena développement zany na tena fampandrosoana dia maro lafy tsy raha raiky ny développement dia zay no angatahiko hoe andaotsika famometanana andaotsika ifampiteno zaka andaotsika irahina fa egnagninenagny sia dia ho atsika ny raha ragnitsika fa tsy ohatran'izay taloha zay koa ny fampandrosoana na ny développement moderne tsy maintsy iarahana fanjakana foibe satria tsy mitombona ary tsy misy ny atao hoe développement moderne raha tsy misy ny atao hoe infrastructure routière na hoe ny fahavitan-dalana misy ny atao hoe énergie ampy na hoe ampy ny jirama tsy misy koa ny délestage misy ny atao hoe télécommunication na ny nouvelle technologie rehefa mipetraka reo raha kely reo zay tsika vafaka mandeha amin'ny atao hoe développement moderne dia amin'izay fotoana zay efa mandroso ny farim-piainatsika manjary milliardaire aby tsika io dia afaka manangana orinasa amizay nisy atokantrano na dia magnano an'ireny le usine de transformation regny tsika manana voankazo maro be ny concessionna voasarimakirinanareo amizay fotoana zay ny concessionna voasarinareo amizay fotoana zay tsisy mangalatra koa ny concessionna mananasy amizay fotoana zay tsisy mangalatra koa dia reto milliardaire maro be reto asatsika manangana usine de transformation magnano an'ireny le jus en brique regny na le jus en carton itsika zay mahalala anazy zaho ndre izaka eto dia mety anakambara fehizay ny fotoana fehezina ary anaovako azafady fa lavalava izy toka nefa tsy maintsy zaraiko aminareo androany mba ho fantapantatrareo sahady nitondrana ny raharaha dia fa maregny ny trano be maregny ny be ny tanàna maregny ny eo anivony fitsarana maregny andre matoa préfet fa zay ny lalana izoro atsika raha ragniko zany dia hoe raha manapa-kevitra anao rehefa mipetraka idinay fa hipetraka ankarena anao amokatra tsy misy manafoka koa tsy misy mandroba satria ifampiarotsika ary ifagnara-maso misaotra ary ivavahana ho tafapetraka zany rehetra izany satria
ny mpamabo sy ny mpanjanaka koa tsy niteny lalana fa dia izaka ny raha ho zakainy fa dia tsika miaraka mivavaka mba ahafahantsika mametraka an'izany fa tsy misy fampansoana hoa raha tsy tanterahina sy atao magniritsika ary mivavaka ny asosia tsara ny fitovinany rehetra satria mendrika fansoana tsika rehetra ary masina ny tanindrazana masina ny tanindrazana masina ny tanindrazana sao atoko raha mankasitraka toko vava